Zao dia any amin'ny patron mihitsy zany resaka fahazavon-dalana fa zay hoe piasany dia izy ireo mandrava nareo dia mandrava tafo dia mandrava rindrina hozy iry dia mamesy. Niroso tamin'ny fanesorana ny tafo amin'ity trano fanaovan'ny mpianatra fampiarana eto amin'ny École de formation des techniciens agricoles eto Ambatobe ity, ireo mpiasan'ilay teratany vahiny milaza ho tompony ny apahatany. Tany izay araka ny efa notanterana taminao teto amin'ny fampalalam-baovao fa tsy fantatra mazava na azy ireo marina na tsy noho ny tsy fanehoan'izy ireo ny antota taratasy manamarina izany raha notakian'ireo mpiasa. Izao indray niroso tamin'ny fandravana ny trano tsy nampiseho ny fahazao-dalana. Mandrava izy amin'izao fotoana izao tsy misalasala mihitsy zareo fa manao abibiana be fotsiny ny entana izao mbola ao Inavy ny entana mbola ao? Ao daholo zany na fiasana rehetrarehetra entina manomana manao réhabilitation trano ny matériel rehetrarehetra ny resaka atelier zany. Fanaovana mpianatra pratika fanaovana pratika izy ity dia mpianatra tsy afaka manao pratika. Satria ny tanàna efa mifefeny. Manao ny fandravana misy fahazavon-dalana naseho ho anareo mpiasa eto anivon'ny ity sekoly ity. Izay zao no mampahalala ray satria zay raha nitaky fahazavon-dalana dia tsy nisy fahazavon-dalana fa huissier tsy fantatra anarany iny tena hoe ravana izy hoe gadraina raha vao tsy miala eto dia zay zavatra ikotra mampahalala ray zay no ohatra hoe manao lomboto zany no tena fahalalana azy. Raha tsy aivana tanin'ny ministera ny fambolena ity tany ity nanorenana sekoly fanofanana momba ny fambolena sy ny fiompiana naorina tamin'ny taona 1990 ka examen no anarany tamin'izany. Niova ho lycée agricole nanomboka ny taona 1990 ary izao lasa École de formation des techniciens agricoles izao. Ny taona 1990 no nahare ireo mpiasa eto amin'ity sekoly ity fa nisy olona teo anivon'ny ministeran'ny fambolena tamin'izany fotoana izany nivarotra ny ampahatany. Niroso tamin'ny famefenany milaza ho tompony ny taona 1990 ary izao miroso amin'ny fandravana trano izao. Miamseho tsikelikely ankehitriny ireo tany-panjakana nisy nivarotra nandritra ny fitondrana teo aloha toa ity tranga ity. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra momba ity raharaha eto Ambatobe ity sy ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany.